famerenana fifidianana amin'ireo komina sasany tsy ho tanteraka mialohan'ny fanavaozana ny resy-pifidianana ho ny filohany iseny fikoanan-doam-pirenena izy aloha hitarika ny FFKM sa ny copile CNR araka ny décret numéro 2026 faverezana sy famonoana zaza misesy miantso fitoliana ny premier ministre ampiatra ny pepetra entitra ny gouvernement manatitra ny araba tombo kilasy tongo vavy tonga soana atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farandry vaovao ny tranga mpiaramonina avy atrandry orooro tahotra no mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana malohany ireo tranga fanjavonana sy fahafatesan'olona ny sesesy tatoato ny maraina teo tovolahy iray 7 taona no hita faty teny Ambatomaro Antsobolo rehefa natao mba mitady omaly ariva teny antoerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy mbola avatsara Teny amin'ny Super U Analakely no nahitana Anjoary farany omaly rehefa avy nanao visite pédagogique nisaraka tamin'ireo namany izy tokony ho tamin'ny 3 tolakandro ary teo no nahitana azy farany nanaovana omba mitady Ijoary omaly ary hita ny faty ny androany maraina novonoina tamin'ny fomba feno abibiny Ijoary raha ny zavatra hita teto Ambatomaro tsy nisy filahina intsony nesorina koa ny nofitra tamin'ny fehany ary tapaka ny taolandohaliny ny foritra sy ny vadika tety aoriana ny tongony havanana apamaky vato andeha hiasa maraina tety Ambatomaro Carrière no nahita ny fatiny. Ny mpamaky vato tety zany no nahitana azy maraina zany. Dia ny mpamaky vato ny antsoan'ny komity. Dia komity no ny antsoanay tamin'ny fiotra sasany teo. Dia tonga moa izay fahafaly mahery teo dia efa dia razana no hitanay teo dia ny fipetrany resinay zany tsisy navelana nikitika ny olona navelana asiana ny ara-manodidina daholo dia ny antsoan'ny polisy zay mampandray ny polisy dia ny polisy moa ny tena ny antso amin'ny BMS zay zany ny zava-misy teo hatramin'izay raha ny zava-misy aloha ohatra hoe efa zavatra nataovy ihany dia napetraka fotsiny teo satria misy hoe zavatra hoe rana anina manodidina ilay toerana fa zavatra sy marefa mamena kely sy anina raha kely mitsika fotsiny misy amin'ilay razana misy ka tsisy mpiambina amin'ny ataondrano no misy miasa fa rehefa hariva dia sambody any hatrany telo ny olona dia pisy an'izao mihitsy ety aminay hatramin'izay hoe tona hoe natsirovana tsy dia misy an'izao mihitsy fa zao zany vao sambany hoe misy an'izao zavatra misy izao tsy nisy ratra nytaren'ity tovolahy namony an'ity mety teto amin'ity toeran'ity no namonoana azy ho ny fanazavany ity mpamaky vato izay nahita azy voalohany niezaka ny antsony chef secteur sy ny chef fokotany ity lehilahy vantany vao nahita ny faty fitolatsaka maraina andeha hiasa dia nilalako avy eto tapoko avy etako ny dia natany mpimalao ty dia tazako tapoko dia natahotra dia niasa ny présidentanay teto natsoko hoe misorosovitsy izay ny hitako topo disako ohatran'izay zany aloha ny tsy hitako ny avy nisititra ohatr'izao dia natsoko ilay olona fa tsy nandinika ny fiatavanay tsakosa izay aloha tsy nahafantarako an'ilay zay izay ny tsy fantako aloha ataorian'izay tonga tetỳ antoerana ny fianakaviana nanamarina ny razana akataorian'ny fitsirihana nataon'ny polisy scientifique sy ny BMH dia nentina ny azo ny hôpitaly AJR ny razana ny safidiny tsy resaka tamin'ny mpanao gazety moa ireo fianakaviana Reto fianakaviana tsy resaka zany ndala koa resana le psychologue resana hita soma tsara ary efa tafaverina amin'ny fianakaviany kosa Itsiory zazalahy kely taona nanaovana fikarohana nanomboka omaly koa nambara mpitaiza azy fa mpivarotra amina tsena kely izy ireo ary sahabo 30 metatra eo ny elanelan'ny tranony sy io tsena io ny rana isharge finday Itsiory ka tsy natadidiny lalana niverina tamin'io tsena io intsony salama tsara Itsiory izao tavaverina amin'ny fianakaviany izao tenesana tonga inyana zany nasaina nanao ny nakany amin'ny fokotany izy nilaza tamin'ny polisy izay manodidina izy nilaza tamin'ny fokon'olona
mba ahafantatra zany hoe misy trangan-javatra hoe fahaverezan-jaza satria ny sainao efa any am'le hoe fahaverezan-jaza zay zaza very de tsy hita ary na hita aza de faty no hita de tao anatin'ny tebotebo daholo zay rehetra najanona mihitsy ny asa nakatona an-tsena ny dina ny trano de ny fokon'olona niezaka samy mitady arak'izay rehefa tonga teto Antananarivo zay de nafarana ny sarin'io zaza io tany ambanivohitra tany amin'le tena ray aman-dreniny rehefa tonga ny sarin'ny zaza kanjo le zaza efa hariva no vokatr'izay hoe hetsika natao zay zany hoe tany amin'ny fokotany tany amin'ny polisy de ny polisy no niteny taty aminay ny hariva hoe araky ny fikarohana nataonareo de hita tany amin'ny 5e arrondissement moa zany no azo le zaza Sesilany ny zaza tanora ary olon-dehibe very atreto olona 970 tsy hitapopoka no mbola karohana tamin'ireo tranga 70 nampafantariny tandro filaminana 470 kosa no efa hita ary tavaverina eny anivon'ny fianakaviana misy ireo fianakaviana no miverina milaza ny fahitana ny havany ary misy kosa ireo tsy miverina raha nitatitra avy amin'ny tandro filaminana ihany Ajoary no lehilahy fatelo tato anatin'ny iray volana novonoana ary no esorina ny taovam-pananahany miteraka orohorotsaina ho an'ny rehetra ny zava-misy ankoatr'ireo 70 mahery karohandreo tamin'ny ity androany ity fotsiny tsy lasaky ny enina ireo olona nanaovana ombay mitady atao anatin'ny tambazotra an-tserasera reny ray mpianakaviana zaza tanora samy fandrobahana ny fidadiavana azy ireo efa mambolana no nisian'ny fanjavonana olona teto amintsika na de misy azy ireo olona roa voalaza fa nangalajaza ny sabotsy lasa teo mbola tsy fantatra nefa treto ny tena antony ny atomikotrika izao fampiororona ara-tsaina sy ara-batana ary ara-moraly ny malagasy zao andrasana araka izany ny valin'ireo fanadiadiana isan-karazany natao Malona ireo tranga fahaverezana sy famonoana zaza ankisisy tato anatin'ny andro vitsy nilaza ny lehibe ny gouvernemanta fa fantatry ny fitondram-panjakana ny zava-misy ary raisina olona rampamiaina ny fiatrian'izany fantatra fa mpitandro ny filaminana efajato no nalefa naramaso manerana ny tanàna hatramin'ny atoandro ka hatramin'izao alina izao ny antony vahoaka malagasy hotony sy hiara-entana amin'ny fitondram-panjakana malona izao zava-misy izao ihany koa ny praiministra hoe nifandraisam-pony Narcisse Kalazafy Simbola avatsara. Zaina ary niloavana tampony loha. Fantatsika ny zava-mitranga eto amin'ny firenena volana vitsivitsy lasa zay. Ary andro vitsivitsy lasa de ny fanjavonana zanaka malagasy fahafatesana zanaka malagasy zay vonoina misy ny tsy hita ny taovany aminazy any zavatra tena mahatsiravina marikoriko. Ny tenako de nitendreny Andriamanto foloan'ny fanavaozana hitantana ny gouvernemanta roa ny tena zavatra lehibe napetrany amiko ny voalohany de ny hoe amaly ny filana maika anyvoaka malagasy ny faharoa manatanteraka ny tetikasa amin'ny fanavaozana de nasiny fanampiny de ny hoe ny ampiray ny malagasy ny zava-mitranga de zao maty ny zanaka malagasy taratasy nalefana Andriamanto folo taty amiko de ny hoe ny tombotsoan'ny malagasy irery ihany no tompoinao ao marary ny aina tompoko mahita ny zanatsika vonoana ohatran'ireny volana vitsivitsy no niresana teto tsy afaka andefitra ny tenako amin'ny maha-praiministra ny amin'ny fikitikitiana ny ainy malagasy satria malagasy ny safidy onina eto raha teo ny safidy anompo ny malagasy de nisan'ny olona ny tompoiko reny vonoana reny miompopo amin'ny ray aman-dreny ny tenako mankahery misy moa ny fepetra efa napetraka nefa kosa ady ity ka na iza ao ambadiky reny vonon'olo leto reny anakorontanana zao fanavaozana efa mandeha zao za tsy mandefitra vonona hiatrika ady tsy maintsy tafavoaka koro malagasy
eo ambaniny fitarian'ny filohan'ny fanavozana ty fanavozana ty satria ny olona manakana an'ity de faly amin'ny fahoriany malagasy samy malala ny fahoriana nisy tetotsika nietsika ny vahoaka tonga am'izao fanavozana zao de korotanina amina von'olona accès mbola tsisy sorti teto Madagasikara raha fitadidiako nahita ihany tamin'ny fotoanandrony kidnapping fa ny kidnapping de nitako vola le olona nahita tsika hoe zazavavy kely tsy hita de rehefa hita ny ampitso na afaka 2 andro de hoe ohatrany nitsindromona rongony angamba na drogue fa ity tena hafa tonga de tsy hita de aveo maty tsy hita de aveo maty accès ny androany fotsiny mandritra ny fivrina eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernement jery Facebook ianao isaky ny adiny 4 minitra mahita hoe zao ndray tsy andefitra zay miantso fitonina kosa nefany ho atsika rehetra satria baiko entitra no nomeko andreo ministère voakasika ireo tena entitra misy ao fepetra fanenjena andreo olona reo manamafy ny antso ampio kosa mpitandro filaminana atsika mamantatra an'ireny olona reny misy fanenjenao hatramin'ny ministère fitsarana na azo baiko tsy misangisangy ty misy fepetra fisoroana mety efa hitanareo any ny présence andreo force atsika reo de zay no any an-tanana atsika mitoniry malagasy tsy maintsy ajanontsika zao zava-doza zao dia mbola nome andindininy anareo reo tompona ndraiky raha manatateraka ny baiko izay nomeko averiko ihany tsy misy manakana an'ity fanavozana ty ka ho avela am'izao fa tsy maintsy tateraka ty mba hiadanina ny tsika zay velona am'izao indrindra fa nitaranakitsika mafy loatra zay nazo malagasy taloha teo zay ampy zay arak'izany tsy andefitra ny fanjakana amin'ireo tomponantoka amin'ireny eloko ireny fantatra ihany koa fa nalefana aramaso sy ambina eraka Antananarivo hatramin'ny atoandro ka hatramin'izao alin'izao ireo mpiambina miisa 700 ahitana polisy zandary eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavozana mbola ao ateven'ireo tandro filaminana ireo raha ny fanazavana voaray hatrany manodidina izay vaovao izay mbola marefo ny rafitra fiarovana ny ankizy eto Madagasikara hoy ny plateforme de la société civile pour l'enfance na ny PFSCE izay ifondrona n'ireo fikambanana mpiaro sy mpampiroborobo ny zony ankizy eto Madagasikara androany raha nanavao ny fanambarany manoloana ireo tranga mamoetra sy mampivaraontsana misy eo amin'izao fotoana izao andraikitra voalohan'ny fanjakana hoy ny PFSCE ny miantoka ny zo iaina ny zo ovoaro ary ny fikatsana ny tombony ambony ankizy araka izay voavoarakitra ao anaty lalam-panorenany Madagasikara ny fifanaran'ny iraisam-pirenena momba ny zony ankizy ny South Africana momba ny zo sy ny mahatsara ny ankizy mitaky ny fandraisana andraikitra maika ity firaisamon'ny pirenena ity satria tsy afaka miandry intsony ny fiarovana ny zony ankizy mila seho ihany koa ny mangarara amin'ny tena zava-misy marina mananjo azo vaovao marina sy azo itokisana ny malagasy ho izy ireo isoroana ny tsao sy mba hiteraka fitonena takin'ny PFSCE ihany koa ny sinapaikady matotra iarovana ny ankizy anaovana fanadiadiana lalina mangarara maloteny sy ny fampiarana ny lalàna entitra no marina izy ireo fa tsy maintsy manjaka ny rariny ary tsy azo kely ny tsy maty manota rehefa ny any ankizy no tandindondoza manamafy ny PFSCE fa hanohy anaramaso ny fivoarany ity raharaha ity pejiny politika kosa indray mampametra-panontaniana ny maro ankehitriny ny fizotry ny fikonan-doham-pirenena izay voalaza fa hotariany FFKM ankoatra ny mandat nomena ireo ray aman-dreny-mpiangonana dia nisy ny didim-panjakana navoaka ny gouvernemanta ny 17 jona lasa teo toa manome fahefana ny komity natsangany eo anivon'ny primatura hitarika ny fikonan-doham-pirenena miverina tamin'ny zavanisy teto amin'ny firenena ny taona 2024 nandritra ny fitondrana Erajonary mampianina isika amin'izao ho ny mpandinika politika eto amin'ny fandraisam-peo ny Germain Nomenjanary sary sy rindrantsary ny tahiriny aina. Nanaitra ny mpanara-baovao ny fahitana fandraisana didim-panjakana tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny 17 jona 2024 fanapahan-kevitra taorian'ny dinika ny fanaovan'ny FFKM ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika sy ireo mpanolontsaina avy ny fanavozana ary ny ministeran'ny fanavozana ity didim-panjakana ity mazava ny voasoratra fanoraisana ny didim-panjakana momba ny famoronana ny fandaminana ary ny fomba fiasan'ny komity mpitarika ny dinika nasionaly ho an'ny fanavozana na ny kopily CNR mbola voalaza ao anatin'ity didy laharana fa 420 tsipika 370 ity izany
izay manamafy eo amin'ny andininy voalohany. Atsangana eo anivony primature ny rafitra iray antsoina hoe komity fitariana ny dinika nasionaly io an'ny fanavozana ifotony indray, na ny compile CNR izay nantsoina aty aoriana hoe copile CNR, izay iandraikitra ny fametrana ny taridalana stratezika, ny fanarahamaso stratezika ny fizotry ny dinika nasionaly ho an'ny fanorenana ifotony, ny fanamorana ny fanatanterahana izany, ary ny fanarahamaso ny fandrosoany dingana rehetra amin'ny dinika nasionaly izay tarin'ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Andininy faharoa, mifandray ara-pitantanana amin'ny primature ny copile CNR, mampiasa sy miankina amin'ireo sampandraharaha efa misy eo anivony primature ny compile CNR amin'ny fanatanterahana ny asany. Fanontaniana mipetraka ho an'ny mpanara-baovao arak'izany ny hoe io didim-panjakana io ve no mahatonga ny eo anivony FFKM toa zary mangina indray ankehitriny, satria raha nitetika andro navoaka dia tokony hoe fanroso tamin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ho an'ny mpiasehatra eo anivony FFKM amin'izao volana Jolay izao, raha toka ny volana Jona ny fandaminana sy ny fandrindrana. Raha nitapaka farany mantsy dia ireo ray aman-dreny FFKM no mitarika ny dinika nasionaly, izany hoe feno ny fepetra ho fitarian'ny FFKM izany. Ny tantsoroka no ataon'ny gouvernemanta ary ny fametrana ny komite teknika kosa no andraikitry ny primature. Zavatra efa nitranga tamin'ny fitonana Rajona Ramampianina izao zava-misy izao, hoy kosa ny mpandinika politika no sady mpandinika fiainam-pirenena Zafy Mahova Serge. Dia tadiditsika kama fa hoe nisy point de presse nataon'ny filohan'ny mpanjakana laza mazava hoe ny fahefana dia amena feno any FFKM ary karazany hoe mitantsoroka ihany ny gouvernemanta. Zay zany le fanapahana tamin'ny 3 Jona 2024 magagan'ny mpandinika raharaham-pirenena nefa. Hitatsika ngamba fa tamin'ny 17 Jona 2024 namoaka communiqué indray ny gouvernemanta, ny conseil de gouvernement, so conseil de ministre izy iny hoe nisy zany lalàna raisina. Dia io lalàna raisina io décret izy io zany diditsy volana. Io lalàna décret io milaza indray fa hoe ny prime ministre manana fahefana feno hitatana le fanavozana. Dia zany rehetrarehetra zany mametraka olana satria miverina zany ny tantara tany aloha. Miverina ny tantara tany aloha hoe ny filohan'ny repoblika tamin'ny 2024 nanoana fa ny gouvernemanta nanakana. Ankehitriny miverina zany zay tantara zay, zany hoe filoham-panjakana manoana tanteraka ny ray aman-dreny mpiangonana fa ny gouvernemanta tena tsy mazava ny zavatra ataony sy ny texta avoakany hoe fanohitra tanteraka amin'ny fanapa-kevitry ny filohan'ny mpanjakana le izy. Azadino ny teny foana fa ny didim-panjakana foana. Rehefa mamoaka décret zany ny fanjakana tamin'ny 17 Jona dia iny zany no masy mandidy iny décret iny, fa lasa tsy masy mandidy tsony zany ny fanapa-kevitry ny FFKM. Ny zavatra tahaka ny mitranga izao no isan'ny tsy mampandroso an'i Madagasikara ho iatrany ny fanazavana. Ireo milaza azy ho manam-pahaizana eto amin'ny firenena no isan'ny miteraka olana sy fanakorontanana amin'ny fikasan'ny vahoaka malagasy ho an'ny fireneny, hoy ny fanamafisana. Le izy zany tsika milaza azy fa manam-pahaizana, ireo milaza azy rehetra fa manam-pahaizana, tokony manana fanetretena kely en'ny vahoaka anatin'ny fiainana. Matoa ty firenentsika ty tsy mandroso tao anatin'ny 9 taona na zahotsika fahaleovatena, tsy le tatsaha fova maraina amin'ny 4 maraina mandeha mamboly ny atsaha, tsy le mpitarika sarety mifoha amin'ny 4 sasany maraina mitarika an'iny sarety iny manerana ny Antananarivo. Tsy reny olona reny anie, tsy reny le mpiasa madinika reny miasa any amin'izao tsy mampandeha ty fireneny ty. Fa tsy mampandeha ty fireneny ty ireo milaza azy fa manam-pahaizana tsy mahay mihaino ny feom-bahoaka ary tsy mahay indrindrandrindra tsy mahay mamadika ny feom-bahoaka ho ataontsika hoe ampiodina le firenena. Ny zavatra olana lehibe zany misy mitady lalana ambanin'ny tany foana milaza azy fa manam-pahaizana eto. Etsy ankilany,
na dia tsy andrenesam-baovao aza ny eo anivony FFKM. Mitoy kosa ny fakan-kevitra isan-tsokajiny ataony eo anivony ministera sy ny andrim-panjakana samihafa. Tsy ahitana solotena ny FFKM ireny fakan-kevitra ireny. Mampitombo ny aiam-bahoaka, milaza fa misy mikonokonona tsy ahafahany FFKM hitarika io fokoanan-doam-pirenena io raha ny zava-misy, ary mampiseho endrika tsy fitovian-kevitra ho an'ny samy ao anatin'ny fanjakana, ho ihany ny mpanara-baovao. Andrasana ny toyny. Miantso ny fanjakana mba hanaja zany dingana napetraka amin'ny firosoana ao amin'ny fokoanan-doham-pirenena ny filohan'ny antoko HVM Rakotovarivo. Anambarany fa tsy tokony tarehdretra ny fanatanterana ny fokoanan-doham-pirenena kanefa tsy tokony hiazakazana ihany koa. Mazava ny voalaza ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny volana Desambra 2024 no hanana filoham-pirenena voafitim-bahoaka i Madagasikara. Fanadiadiana. Ny fanomanana sy fandrindrana no dingana voalohany ny fokoanan-doham-pirenena izay tokony ho tanteraina mandritra ny volana Jiona sy Jolay 2024. Mandritra ny volana Jolay 2024 kosa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ho an'ireo mpiantsehatra rehetra andray anjara amin'ny fanatanterana ny dinika. Ny dingana lehibe indrindra dia ny firotsahana antsehatra izay heverina fa hanomboka ny volana Aogositra 2024 ka hatramin'ny volana Martsa 2024. Isy ny dinika miainga eny fotony manomboka any amin'ny fokotany, miakatra any amin'ny commune, district, ary faritra, ary afara amin'ny sehatra nasionaly. Aorian'izay, manomboka amin'ny volana Aprily 2024 dia hiditra amin'ny dingana fanaraha-maso ny fanatanterana ny fehi-kevitra ny fanavaozana. Io no tetikandro ny FFKM raha fehezina tsotra. Ankoatr'izany, nanamafy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny tombana ho an'ny kolokolo teny amin'ny Novotel fa tsy maintsy hanana filoham-pirenena voafidim-bahoaka i Madagasikara ny Desambra 2024. Adidy-goavana ny an'ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy manoloana ireo rehetra ireo, saingy tokony ho tanteraina kosa ny teny natao, hoy ny filohan'ny antoko HVM. Tsy azakazako lava akorytsika, fa tsy tarehdretra ihany koa fa laza miahaka miaratsiny amin'ny fitenenana, fa dia zay kosa aloha dia engagement niraisy ny fitondram-panjakana amiko hoe farany taona amin'ny herintaontsika tompoko dia mavita ny fifidianana. Zany hoe mbola avy zany ny adevitra ahoana iseny io, ahoana irahalalam-pifidianana io, amin'ny fotoana inona no atao ilay izy, ny olona menimenina hoe fahavaratra tsy mety tsony, zay tsy matoka ny fomba fa mampanao io, ataony liste biometrika. Dia ahoana amin'ny fotoana inona ny avitanan'izany? Atosika ho an'ny fokoanan-dodo ve zany rehetrarehetra zany, sa misy zavatra efitra fototra lehibe vitsivitsy maromaro atao amin'ny fokoanan-doham-pirenena, fa misy zavatra petraka any amin'ny domaine de la loi ka hodinihan'ireo olona tokony handinika an'izany. Zany dia anjarantsika rehetrarehetra zay manay anjara amin'izany, ary ny andraisana ilay andray anjara dia za dia matoky an'ireo ny FFKM ary mandrisika azy mihitsy no amelatra bebe kokoa zany ho an'ny rehetrarehetra ny amin'ny fokoanan-doham-pirenena io, mba tsy hisy ilaza hoe mifafapo anao rery tsy mety. Rehefa miditra anatin'ilay fokoanan-doha anao dia manaiky an'izay laniny be sy ny maro. Mety tsy nihevitra, mety ny HVM na manana hevitra ary izy dia tsy zany akory ny andehanovana sakana amin'ny zavatra tokony hiroso. Iankina amin'ny lafiny zavatra maro ny fahombiazan'ny fokoanan-doham-pirenena, eo ny fandraisana anjara ny sokajin'olona rehetra tsy ankanavaka, ny fahafany rehetra maneho hevitra ankalalahana, ny fahaleovantena ny fizotry ny dinika, ary ny tenina fampiarana ireo fehi-kevitra ivoaka. Raha tsy tanteraka ireo fepetra ireo dia mety ho voafetra ny vokatra azo, hoy ny fanazavana. Afaka mitondra fanavaozana maharitra ho an'ny Madagasikara ny fokoanan-doham-pirenena raha tanteraka izay fandraisana anjara ny rehetra sy fanajana ny dingana napetraka, hoy hatrany ny fanazavana. Iverenantsika ny vaovao ny trangam-piarahamonina tsy azo ekina ny famononana zaza malagasy sy ny fambolena korontana eto amin'ny firenena hoy ireo mpisehatra politika raha naneho ny heviny manoloana ireo trangana tsy fandriampahalemana ny sesy tatoato. Raha mpanao politika no ambadika izao dia miantso ny ampitsaran'izany faran'izay haingana satria tsy toy izao ny fomba fanaovana politika ary ny mpanao politika tsy mamono zaza malagasy hoy ny fanehoan-kevitra. Fanadiadiana nataony Narcisse Karazafy sy mbola hava-tsara. Manoloana ny tsy fandriampahalemana mirongatra amin'izao fotoana mampiahy ihany zava-misy sao misy olona manana tombontsoa ambadika izao ho ny hetsika Bando Rouge ahina ho fanakorontanana ny mpitondra sy ny vahoaka ny zava-misy raha ny fanazavana
miantso ny filohan'ny fanavaozana indray fanapahan-kevitra entitra ary tokony hirosona ny fanadiadiana lalina ireo olona tratra sao mpanao politika mikasa anakirotana ihany no ambadika izao raha ny fanazavana nomeny frérol aminoara ny anay zany dia hafatra ho anareo raha sanatsika manana fomba fijery tsy mahamalagasy ohatrany zany hoe sao lahy fitiavantena diso tafahoatra dia tonga amin'izao ny malagasy satria raha zao zavatra mandeha zao tena misitona nysahiny vaoaka malagasy ary ny ato ambandoro izy rehefa nanalina n'le izy miahiahy zahay satria manana endrika fanakorotanana le izy ary fanakorotanana ny mpitondra sy ny saim-bahoaka amin'izao fotoana izao zay tena hita fa manao ezaka ny fitondrana fanavaozana amin'ny fandraisana ndraiky tsy amin'ny zavatra rehetra zay zany dia tsorinay na dia miaramila le mpitondra kehitriny tsy toy ny asanareo tetaloha io aza terena hanao zavatra miendrika herisetra fa aminay zany ny fahavalon'ireo na dia miaramila i filoha Mikaely dia ny fahantsana sy ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana zay ny fahavalony fampirorona ara-tsaina sy ara-batana ny zava-misy izay melohan'ny komity miaro ny tolona tsy misy azo amaritana azy intsony izay olona sahy mandatsakain'ny olombelona ilaina ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny fanaintanana ny mazava-dehibe ny aina sy ny fanajana azy ho hiatra ny fanehonkevitra ary mangataka mihitsy ny fanasaziana sy ny fanamelohana farak'izay enjana ho an'ireny karazan'olona tratra manao an'ireny satria tena olona ny manao an'le iza no tomponantoka mahatonga n'izany zavatra any dia eo aloha ilay olombelona manana an'ilay tanana manao an'ilay eloka izay azo lazaina hoe tsy ampy fanabeazana ve tsy ampy finoana ve ka sa mamono ny olombelona mitovy amin'ny tena nefa dia hita fa mety voahiraka izy ireny noho ny tsy fahampiana ilay fanabeazana hoy dia manaiky hovidiana mora hovidiana vola no hoe ndana sy voahiraka manao an'ireny fahotana mahafaty ireny tsy fomba fanao politika izao fa fihetsika mamofady ka mila hajanona faran'izay aingana ho kosa ny filoha nasionaly ny antoko HVM mila mahay manaitry tena ary mila mijery ny tombontsoan'ny malagasy ireo tsy maty voalavo akipo ho ihany ny fanazavana na fitondrana miaramila aza no misy amin'izao fotoana dia tsy tokony amporosihana nenjana ny lalàna amin'ny alalantranga fanakorotanana toy izao ho hiatrany rivotra kotovao fiaigna mba zay zany ilazana azy mandrefy mihitsy lava ny antoko HVM marindrano zany fomba mampanao zany sy makaizy zany eo amin'ny fitsonjovana ny tombontsoa ambony firenena ny ataoko hoe ny fikonokononana fitenenana an'ireny miantsy mandrefy ny mpitondra raha ny lalàna zany na mpitondra na tsy mpitondra raha onanao faty raha onanao dorana ny sinsisa filoha io ny filoha eto Madagasikara mety tsy mety aminao io fa mety aminay mety amin'ny hafa mety ho teninao androany ka io mety aminareo mety aminay fa zany tsy milaza koa hoe tsy hiteny zavatra tsy mety izahay raha le izy raha misy tsy marina dia mamaly ny olona voalaza fa zany tsy andeha ifamaraparana eto hoe hodoranay nareo ataonay an'izao nareo na anaporontanana ny fiainam-bahoaka any amin'ny ty resaka hoe eno moa kidnapping zao ndre moa indrisy matetika fa rehefa misy fotoanandro toy izao dia betsaka ny olona aprisiany olona ngamba filaza azy ary azadiny fa tsy lavitra antsika eo mbola misy ato anatiny ary reo olona tsy maty voalavo akibo reo mezaka manakorotana kanjara fitonam-panjakana mandanjalanja zany ka andray fepetritra tsy mitongilana fa na iza na olona miseho miaraka manohana an'izao fotoanandro zao ary ka hita ao anatin'izany fomba mamoehatra tsy mitsinjo ny tombontsoa ambonin'ny firenena zany dia anjarana fanjakana satria izay amin'ny fanjakana azy fantatra fa mbola isy fiantsoana mpanao gazety ho ataony OMC na New Alina na Rampitso Maraina anomezana toromarika sy ametrahana paikady manoloana izao tranga tsy fandry-pahalemana izao
Lafim-baovao hafa tanteraka no resin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonely Andrianirina Mikael tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha maraina teo nisolo tena ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI no tariny Korovi Eklo nifantoka tamin'ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny dinikana tao voaresaka tamin'izany mahakasika ny rafitra fampifanarana ho azy ny vidin'ny solika any amin'ny Toby Panjara samy nanamafy ny fahavononany an'ny fiara-miasa ny rotonta ka no an'ireo tetikasa efa misy ireo mbola azo atao anamafisana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy noadinoina ny fifanampiana amin'ny fiatrehan'ny Madagasikara ny fiovana tampoka ateraka ny fandrosoana sy ny fanatontoloana. Nankatoavy ny banky iraisam-pirenena ny famatsim-bola mitentina 520 tapitrisa $, amin'ny tetikasa produire 2 na ny projet intégré de développement urbain de résilience pour l'emploi andiany faharoa tanjona ao anatin'io tetikasa io ny anamafisana ny fotodrafitrasa an-tanan-dehibe manoloana ny ho vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ny tondra-drano sy ny fanatsarana n'ireo fotodrafitrasa tena laram-pameana ary ny famoronana asa ho an'Antananarivo sy Toamasina. Ho an'ny Toamasina manokana ifantoka amin'ny fanarenana trano fonenana ny sekoly ny tobim-pahasalamana ary ny universitén'ny Barikadimy ny tetikasa produire 2 indrindra ity toerana ity izay lasibatra ny rivodoza gezany faranteo. Ifantoka amin'ny ady amin'ny tondra-drano ny fanarenana ny lakan-drano fanariana rano ny C3 terre sy ny C3 bis ny vitantanana ny fako ary ny fanamafisana ny fiarovana ny fananantany kosa izany ho an'Antananarivo. Tafiditra ho isan'ny tanjo ny tetikasa ny ahafahan'olona ray faingo 5 tapitrisa misitraka fotodrafitrasa maharitra sy mazaka ny loza hatramin'ny taona 2024 ny fanarenana trano roa alina ny fanomezana taratasy fananantany na titre foncier ho an'ny tany 5,000 parcelle ka farafahakeliny 70 amin'ireo dia ho soratana amin'ny anaran'ny vehivavy eo ihany koa ny famoronana asa manodidina ny 7,000 sy iray alina raha ny fanazavana. Vaovao manodidina ny fifidianana ny fanadiovana sy fanavaozana ny lisam-pifidianana no laram-pameana amin'izao fotoana izao ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana na ny seni ny lisam-pifidianana no fototra iomanana amin'ireo fifidianana rehetra ho avy anisan'izany ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fifidianana mifandraiky amin'ny lalam-panorenana tsy ho tanteraka ary tsisy araka izany ny famerenana fifidianana amin'ireo komina sasany na dia nodidin'ny fitsarana azy ny amerenana izany hoy ny fanazavana. Germaine Mezanary, tahirinay no mitatitra ny Antiprim-baovao. Iroso amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana eto Madagasikara ny eo anivon'ny seni manomboka ny 7 ny volana Jolay izao. Lista izay voalaza fa anomanana ireo fifidianana manaraka rehetra ho atao eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izany ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fifidianana lalam-pandrenana. Midika izany fa tsy misy resaka ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ireo komuna izay nodidin'ny fitsarana ny amerenana izany tamin'ny fifidianana 2024 teo. Nilazany teo anivon'ny seni fa noho ny resaka listra izay niteraka olana sy nampikolainy maro tamin'ny tsy fahatomombanana no antony tsy nirosona tamin'ny famerenana ireo fifidianana ireo. Maro dia maro tokoa ireo komuna izay nodidin'ny fitsarana ny amerenana ny fifidianana ao aminy. Raha ny lalàna dia 6 volana aorian'ny reny nivoahany didi-pitsarana mandidy amerenana ny fifidianana ireny no tokony atao farafatara ny famerenana ny fifidianana any amin'ireny komuna ireny. Fa saingy everina raha izay eto anivon'ny seni manokana dia ho sarotra aleo atao mahitsy ny ho fanatanterahana an'izay fifidianana izay ao anatin'izao zava-misy iaina antsika izao. Voalohany aloha raha ny lalàna dia mametraka fa amin'ireny fifidianana averina ireny dia ny kandidaty eo aloha ihany no afaka miverina amin'ny latsaka ary ny lisam-pifidianana teo aloha ihany no anatanterahana le fifidianana. Iarahantsika mahalala nefa ary tsika rehetra manaiky fa tsy mety ny lisam-pifidianana teo aloha iny. Dia ho sarotra zany raha andidiny seni no hoe ho tanterahana amin'izao ary reny fifidianana averina ireny nefa le lisam-pifidianana zany lisam-pifidianana efa nometsika tsiny mbola iny ihany ve no amerenana le fifidianana le kandidana ndray anjara tsy dia maninona. Hiditra amin'ny dingana vaovao ny fitantanana lisam-pifidianana eto Madagasikara ny eo anivon'ny seni amin'izao fotoana ka ny fanavaozana tanteraka azy no laharam-pahamehana mialohan'ny irosona amin'ireo fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka rehetra ho avy hoy ny fanazavana no mafisy ny filohan'ny seni fa anampy amin'ny fanitsiana ireo tsy fahatomombanana
niteraka disadisa tamin'ny fifidianana izay lasa ity fanavoazana ity mba azahoana lisy mpifidianana madio sy azo itokisana kokoa hoy ny fanamafisana. Mifandraiky amin'izay vaovao izay tsy tokony ho adinoana amin'ireo ady hevitra lehibe momba ny hoavin'i Madagasikara ireo malagasy monina sy miasa any ivelany. Araka ny nambaran'ny komity miaro ny tolana ny KMT manana anjara biriky lehibe amin'ny fikoanandoam-pirenena sy ny dinika nasionaly ny diaspora noho ny traikefa sy ny fahaiza-manao ananany. No marihana ihany koa fa ilaina ny mandinika ny fomba ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifidianana mba ahafahan'ny feon'ny malagasy rehetra ifandray amin'ny fanorenana ny hoavin'i Madagasikara hoy ny fanamafisana. Maro amin'ireo diaspora no manana traikefa sy fahaizana any amin'ireo firenena ipetrahany ka afaka nolotra hevitra sy vahaolana vaovao ho fampandrosoana any Madagasikara. Na dia monina any ivelany azy izy ireo dia olom-pirenena malagasy ary voakasiky ny hoavin'ny firenena. Manamafy fa tokony ho henoina ny feon'ny malagasy rehetra ny fandraisana anjaran'ny diaspora hoy ny teo anivony ny komity miaro ny tolona na ny KMT. Afaka mizara fomba fanao tsara sy traikefa avy any amin'ny firenena mandroso ny diaspora izay mety anampy amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanavoazana eto Madagasikara hoy hatrany ny fanamafisana. Ankoatra izay, tsy ny fitondrana hevitra mandritra ny fikoanandoam-pirenena ihany fa eo ihany koa ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny resam-pifidianana raha ny fanazavana. Ny diaspora araky ny efa nitolomana nandritra ny fotoana maro dia maniry zareo ny andray anjara amin'ny resam-pifidianana eto Madagasikara. Dia izay no tondranay ny izay tatitray teto amin'ny seny hoe tsy any amin'ny resaka lisam-pifidianana fotsiny ihany fa hatraty amin'ny fandraisana anjara amin'ny ady hevitra ohatran'izao. Dia satria efa mandroso ny teknôlôjia dia maniry sy mikasa zareo mba handray anjara amin'ny dinika. Dia izay no tondranay ilay hoe tokony mba apetraka izay lamon'izay ahafahan'ny malagasy rehetra manerana izao tontolo izao mandray anjara amin'ny ady hevitra. Ny fandraisana anjaran'ny diaspora amin'ny dinika nasionaly dia mampiseho fa iombonan'ny malagasy rehetra na eto antoerana na ivelany ny adidy amin'ny fananganana no avin'ny firenena. Tsy vitany hoe manitatra ny sehatry ny fanakalozan-kevitra izany fa manampy amin'ny fanangonana hevitra sy traikefa isan-karazany mba azahoana fanapahan-kevitra mahasoa sy maritra ho an'ny Madagasikara hoy hatrany ny fanamafisana. Vaovao sosialy kosa indray taorian'ilay fanadiovana faobe no tanterahina niaraka tamin'ireo kominina manerana ny Madagasikara dia miroso amin'ny dingana manaraka ny kominina Talatamaty. Tsy hijanona amin'ny fanadiovana indray mandeha fotsiny ezaka fa tanjony ny atonga ny fahadiovana ho fomba fiainan'ny mponina isan'andro. Isan'ny dingana goavana ny fanabeazana maha-olom-pirenena vanina raha ny fanazavana tato-baovaon'ny Germaine Mejanary eo amin'ny sariny tahiriny. Manana ny code d'hygiène sy ireo fitsipika mifehy ny fahadiovana sy ny fidiovana ny komina Talatamaty. Ireo olona rehetra tratra mandika izany dia ampandoavina sazy arabola araky ny voalazany lalàna sy ny didy amampitsipika manan-kery. Na izany aza, nanamafy ny eo anivon'ny komina fa tsy ny sazy no tena vahaolana maharitra. Ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena no everina fa ho fototry ny fahombiazany ezaka rehetra. Tanjona ny ampafantarana ny mponina, ny andraikitry ny tsirairay amin'ny fitandrona ny fahadiovana, ny fanariana fako amin'ny toerana voatokana, ny fikojakojana ny manodidina ary ny fanajana ireo fitsipika mifehy ny fahadiovana. Ka nahitsy efa be da be netraka nataon'ny komina, be da be ny volalany ny fanadiovana ny zavatra rehetrarehetra, zany éclairage napetaka zany angalarany olona fotsiny, zany mila éducation olona mba ahoana ny tsy angalarany an'le fananana iombonana, ahoana mba ahaizany mikajy ny fahadiovana. Fa ny komina mamafy isan'andro fa ny apitso dia miverina ohatran'ny loto eo ihany dia hoe le vahoaka mihitsy mila entanina, taizana, lala fahadiovana. Satria ny sasany mihinaminankanina eny an-dalana dia tsipitripi mivarotra moa dia ny tao ananana azy mamidy dia ny mpanasa rakena dia eny anaty tsena eny ny ariana avy nandrisana taovakena. Eritreretinao ny loto avoakan'izany, menaka ny fatipatina nompokompokena sy ny rehetrarehetra. Dia izay hoe ny tena zavatra stratégie amin'izy dia tena fitezana ny vahoaka. Any amin'ilay toerana, any amin'ny tsena aloha zany no nanaovana azy voalohany. Fitezana an'ilay mpivarotra mihitsy izay nefa somary nanomboanay hoe mpivarotra tokony manana fitaovana fanaripako sy fitaovana famafana. Dia miaraka amin'ny sazy hoe izay mandehanan'ny tompon'ndraikitry ny komina ka hita hoe misy loto dia mena avertissement lo izy. Hoe ny lotonareo tsy aty fa efa misy fanaripako amin'ny tsena dia mba manatitra ny fakony eny daholo. Izay le izy moa ny anankiray koa amin'ny resaka moyen
le toerana tena fanalipako hoe fananao fangatahana zay zao any niveau ministère sy anany hoe mba ampiana anankiray ny camion en commune dia mila baka zay a dia mba ny anaty baka no riana ny fako. Efa nisy ihany koa ny fiantsona ireo mpakafako isan-tokantrano. Raha ny fanazavana dia betsaka amin'ireo mpanangona fako isan-tokantrano no tsy mahatonga ny fako any amin'ny dabapako fa arian'izy ireo eny amin'ny sisin-dalana izany. Précollecteur moa zany filazazy le miasa tena ny maka fako any an-tranon'olona. Rehefa kamondra la mavesabesatra ny fako tonga dia ataony fotsiny izay ampiala azy eo amin'le toerana andraisan'ny vola fa rehefa vao arineny sakely-dalana rehetrarehetra ny le fako le dépôt sauvage zany. Dia ireny efa nampanatsoana daholo a dia efa nazavaina aminy hoe izao no tokony atao tsy mety tsotra ny ataonareo zany. Dia izay moa ny isaorana an'le fikambanana amin'ny fampitaovana an'izao mena sarety mihitsy zareo. Zareo mitatitra an'le entana satria taloha tsy manana moyen fa manofa ina moa sarety kely na le kalesa kely ireny izy dia tsy maleo tsara angamba vidiny dia taomin-dralahy amikoany dia aririnena. Izay zany efa anisan'ny ezaka natao ihany koa mba hanenana tsikelikely amin'le dépôt sauvage. Ho an'ny komina Talatamaty dia ny fananganana toe-tsaina vaovao eo amin'ny ponina no lahara-pahamehana. Komina Madio sy Salama izay iarahany olom-pirenena sy ny tompon'andraikitra miaro sy mikolo isan'andro no tanjona hoy ny fanamafisana. Fananeo ny alahelo ny ben'ny tanàna ireo ray aman-dreny tao amin'ny kominy Fanadina manoloana ny zava-nisy nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena teo. Tsy nahafa-pony vahoaka ohatra ny Afomanga tany an-toerana. Nasaina nobataina ireo tokony tolorana maro-boninahitra tany amin'ny komina Ambanivohitra ireo diplôma nozaraina. Tsy hitana ny sefo-fotany na ny distrika na ireo mpitandro ny filaminana sy ny maro hafa. Matsiaro tena ho natao mban-javatra izy ireo ka miantso ny andaminana ny mety ho disadisaka nitarika tsy fahatomombanana maro nandritra iny fankalazana iny mitaky ny fanovana fomba fijery, fomba fisainana ary fomba fanao ny zava-misy amin'izao andro ny fanavaozana izao ho ny fanazavana raka ity fanadihadihana manaraka ity. Nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 2024 ny vonona Jiona lasa teo dia nanao fanamariana ny ben'ny tanàna Ambonivohitra Fanadina faritra Vatovavy ny amin'ny fahabangana nisy nandritra ny fankalazana tao an-toerana. Teo amin'ny Afomanga dia efa tsapako izay hoe diskely le Afomanga napoaka teto amin'ny distrika eto amin'ny renivohitry ny distrika fa tsy mba ohatra ny isa-taona sy fantatro izay antony tsy mba nahasikaritra aho chef de service izay atao hoe miasa eto an-tanàna amin'ny mahaben'ny tanàna anahy fantatro daholo izany chef de service eto an-tanàna zany tsy mba nahasikaritra aho na olona ray ara fa solotena no tonga teo. Eo ihany koa ny sy fahatombanana amin'ny resaka fikarakarana rehetra satria fetin'ny folo alin-dahy izany 26 juin zany. Izany hoe mpanampy izahay komina fa tsy tena hoe tokony andraikitra voalohany kanefa efa ty amin'ny ora farany izahay vao nahalala hoe hankalazana any amin'ny komina rural ny 26 juin fa tsy eto an-tampon-tanàna. Araka izany dia maneho ny alahelo ihany koa ireo ray aman-dreny tokony ny sitraka sy nandray ny maro-boninahitra tao an-toerana ary ny antso ny mba andaminana izany. Tena sapa zay ray aman-dreny sy fokon'olona zay navory eto fa tsy dia feno araka ny tokony ho izy ny manam-pahefana zay tonga eto an-toerana. Antony ny zavatra nisy hatram'izay ny fankalazana fahaleovan-tena dia misy foana ny fizarana maro-pakasitrahana izay atolotry ny chef district nefa izany tamin'ity taona ity dia tena tsy nisy ka eo no anisany na mahavelo-panontaniana anahy izany manoloana an'izay zavatra zay fa nanatitranitra ihany koa ny avy ao amin'ny fanilo ny fanavaozana ho an'ny Madagasikara tao Fanadina ny amin'ny fahabangana nisy teo amin'ny service d'ordre sy ny fitsabahan'ny ben'ny tanàna hafa amin'ny fanolorana kermesy tao an-tampon-tanàna. Indrindra aloha zany efa anisan'ny nahavariana rehefa raikitra fotsiny ny fankalazana ny lanonana dia variana ny tena satria ben'ny tanànan'ny commune rural no manolotra kermesy aty amin'ny commune urbaine Fanadina. Zavatra ohatrany hoe mahavariana sy mbola ohatrany hoe tsisy mihitsy zany hoe ohatrany hoe mandika faritra aty amin'ny fiteninay aty faritra Fanadina moa dia ohatrany hoe mandika lafatra zany ny dikan'izay. Tsika moa zany ao anatin'ny hoe vanim-potoanan'ny fanavaozana
dia tsy haiko hoe inona aby ny tokony havaozana ao anatin'izay mety mila fanavaozana ny fomba fijery ny fomba fisainana ny firaisapoa ny firaisan-tsaina mila avaozana zany raha ohatra ka tena tiana hampandroso ny fanadina marina ny tena tanjona. Tsara tena iainana tokoa ny teny faneva ho an'ny fa-19 taona nahazoana ny faleovantena amin'ity taona 2024 ity ny hoe fanavaozana ho an'ny Madagasikara. Pejy ny fanatanjahantena ny lalao ifanandrina ny Argentina sy Egypte ary Suisse sy Colombie no amarana ny dinga ny ampavalon-dalana amin'ny fiadina izay ho tompon-daka amin'ny eran-tany ho an'ny baolina kitra mondial 2024 amin'ny ity anio ity. Efa mandeha ny lalao voalohany nanomboka tamin'ny 7 ariva teo raha toka amin'ny 110 alina ho reto Madagasikara kosa ny lalao faharoa ifandona ny Suisse sy Colombie izay mpandresy amin'ireo araka izany no iona ny mpandresy amin'ny Argentina na Egypte eo amin'ny ampaefadalana fanadihadiana. Ifarana anio ny dingana ampavalon-dalana iadina no tompon-daka maneran-tany ho an'ny taranja baolina kitra mondial 2024 tanterahana ny Mexique, Canada ary États-Unis. Lalao anakatonan'izany fifanandonina ny Albiceleste Argentine sy ny Pharaon Egypte. Fionana izay tanterahana tao amin'ny kianja ny Atlanta nanomboka tamin'ny 7 ariva teo. Anisan'ny fionana indraindray ny rehetra indrindra ny Afrikana ity lalao ity. Ifanala vela amin'izany Lionel Messi sy Mo Salah izay samy kalaza ao anatin'ny ekipany. Itantana ny lalaon'izy ireo i François teratany frantsay izay mpitsara mendrika nandritra ny Ligue 1 tany Frantsa ny taona 2024 sy 2024. Lalaon'ny Suisse sy Colombie kosa no amarana azy amin'ny 110 alina ho reto Madagasikara izay mpandresy amin'ireo araka izany no iona ny mpandresy amin'ny Argentina sy Egypte eo amin'ny ampaefadalana. Raha iverenana ny lalao omaly samy nazo ny tapakila iakatra amin'ny ampaefadalana ny Belzika sy Espagne taoriny ny fandresena azony. Nandresany États-Unis tamin'isa 4-0 e Belgique. Nandresany Portugal tamin'isa 2-0 kosa i Espagne. Ny farana teo araka izany dian'ny Cristiano Ronaldo amin'ity mondial 2024 ity. Ity raha teo no lalao mondial farany hoatreny. Araka izany fehiziny Europeana tanteraka ny lalao. Roa tamin'ireo firenena Afrikana 7 tafakatra tamin'ny ampavalon-dalana sisa no iakatra any amin'ny ampaefadalana dia Maroc sy Egypte. Ankoatra izay, raha araka tsy manao lalao intsony mpampiatra antelo, Canada, Mexique ary États-Unis. Mpilalao telona kosa mitarika eo amin'ny famonom-baolina izay samy natafitra baolina 7 avy dia Mbappé ao amin'ny ekipa frantsay, Haaland ao amin'ny Norvège ary Messi ao amin'ny Argentine. Maresaka avy any ivelany nanapa-kevitra ny ampitombo ny famokarana solika ireo firenena 7 ao amin'ny vondrona OPEP+. Anomboka ny volana aogositra izany ka hiakatra 8 alina sy 2 hetsy barily isan'andro ny famokarana. Miteraka fahasahiranana ny fiainan'ny famokarana sy ny ady any Moyen-Orient izay nanakana ny fanondrana solika nandritra ny volana maro ka antony andraisan'izy ireo izao fanapa-kevitra izao. Fanampanazavana. Ampitombo ny famokarana solika ireo firenena 7 mikambana amin'ny OPEP+, ahitana ny Arabie Saoudite, Russie, Irak, Koweït, Algérie ary Oman. Nandritra ny fivoriana ampitaindafitra no ny fanerahan'izy ireo ampiakatra ny famokarana solika ho 7 sy 7 alina sy 2 hetsy barily isan'andro. Hiatra manomboka ny volana aogositra ho avy izao izany famotombona ny famokarana solika izany raha ny fanapa-kevitra. Marihana fa voatezina ampiana ny famokarana solika ireo firenena ao amin'ny golfa ireo no ny olana niseho amin'ny lakan-drany Hormuz nandritra ny ady ao Moyen-Orient. No io olana io dia voasakana nandritra ny volana maro ny fanondrana solika ka lasa ny ena be ny famokarana. Araka ny tarika navoaka ny OPEP teo ny elanelan'ny fiandohan'ny taona 2022 sy ny volana Mey lasa teo dia ny ena tapitrisa barily isan'andro eo ny fitambaran'ny famokarana solika tany Arabie Saoudite, Irak ary Koweït. Isan'ireo firenena 7 amin'ny OPEP+ izay nanapa-kevitra ampitombo ny famokarana solika ireo firenena ireo. Fanandefa drone efa-jato mahery tany Moscou i Ukraine nafatolona tao amin'ny faritry Belgorod ny Rosia izany raha nitatitry ny gouvernoura ny faritra tamin'ny fanombohan'ny feonambeny OTAN natao Ankara izay mikendry ny amerenana ny ezaka diplomatika amitsarana ny ady any Ukraine no nanombohan'izany fanafiana izany raha ny vaovao any an-toerana. Olona iray no namony Inde tao Beloskoy ao amin'ny distrikany Belgorod ao Rosia vokatra ny fandefasany tafika amin'ny tapiadina Ukrainiana mbalafomanga tamin'ny alalan'ny drone 300 isan'omboka ho maly arivo raha nambara ny gouvernoura ny faritra Alexander
Norava nitafika fiarovana nabakabaka ho Rosia ny 60 tamin'ireo drone fahavalo rehefa nanakaiky ny Moscou ho ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Raikitra izany fanafian'izany raha vao nanomboka ny fianamben'ny vondrona OTAN na ny Organisation de Traité de l'Atlantique Nord any Ankara izay mikasano ezaka diplomatika ampitsarana ny ady any Ukraine. 70 miliara euro ny fanampiana miaramila avy amin'ny firenena Européenne ho any Ukraine ho any taona 2022 sy 2023. Kasaina tao mandritra ny fianamben'ny OTAN ny dinika ao amin'izany araka ny loharanom-baovao. Tsy aivina nanomboka tamin'ny taona 2022 ny fifandonana teo amin'ny Ukraine sy Rosia tamin'ny alalan'ny fakan'ny Federasiona Rosiana ankeriny ny Crimée sy ny fibodon'izy ireo ny ampahantany ao amin'ny Donbass. Ny tatra izany ka nivadika ho fifanafiana tanteraka nanomboka ny 14 febroary 2022 etsan-kelany. Ny fitakina antany sy ara-tantara izay nanamarika ny fandavan'ny Moscou ny fiandrianan'ny pirenen'ny Ukraine sy ny fanirian'ny Filorosiana Vladimir Poutine amerina ny fankany Rosia ireo toerana everiny fa iraisana ara-tantara sy civilisationna ho azy. Ny mikasika ny axolotl sy ny sondon-kevy indray no afakely entina amintsika anio araoary. Karazana salamandra miaina anaty rano ny axolotl hitany amin'ireo lakan-drano ny Xochimilco any Meksika. Mbola mitazona ireo tovam-pisefony ivelany izy na dia efa lehibe aza. Ny tena mampiavaka azy dia ny fafahany mampaniry indray ny tongony rehefa tapaka. Afaka manarina ny rambony, ny tsokan-damosiny ary ny ampahan'ny fony sy ny atidohany ihany koa izy. Miforona amin'ny faritra simba ny fitambaran'ny sela antsoina hoe blastème izay manangana tsikelikely ireo sela sy taovavavao. Tamin'ny taona 2012 voavaky ny génome izay ahitana 30 miliara euro ny paire de base na efa ho avy noho ny an'ny olombelona. Izany mahatonga ny axolotl ho iray amin'ireo biby ampiasaina betsaka amin'ny fikarohana momba ny fanarenana sela sy taova ary ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanaovaozana ny sela. Atahorana mafy ho lantamingana ny axolotl any amin'ny toeram-ponena ny voajanahary na dia maro aza no ompiana sy ampiasaina amin'ny laboratoara. Ny fantotoana, ny fanitarana ny tanan-dehibe ary ireo trondro vahiny no anisan'ny mahatonga ny fahasimban'ny tontolo iainan'ny biby ao Xochimilco. Ny sondon-kevy no lavabato lehibe indrindra eto an-tany. Hitany avy ny Vietnam ny sondong ao amin'ny valan-javaboaha ny Phonake Bang manodidina ny 7 kilometatra ny halavany ary misy faritra ao anatiny mahatratra 20 metatra ny havony ary 510 metatra ny sakany. Tamin'ny taona 1970 no nahitan'ny mponina tao an-toerana azy ary tamin'ny taona 2012 no nanomboka ny fikarohana siantifika nahitana ny habeny sy ny tontolo voajanahary miavaka ao anatiny. Ahitana renirano ambany tany, alakely ary vato stalagmite goavana ity lavabato ity. Miditra amin'ny lavaka sasany taramasoandro ka ahafahan'ny zava-maniry miaina tsara. Maro karazana ihany koa ireo biby eo amin'ny toerana ity. Fa ny zavaboary arovana ny sondong ary voafetra ny fitsidiana ataon'ny olona ao. Dia ny vaovao hafakely ny tombokilasy tombavy no mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapatafy indray tombokilasy tomboko vavy.